miarabanao tafaraka isika am'izao ora izao. Anao zao fotoam-bavaka izao, hivavaka isika amin'ny fangatahan'ny namantsika Franky ho an'ny Armel sy Marion izay Anosy tsy salama. Ianao no Andriamanitra no angatantsika hitsinjo izany namana izany izay lavitra azy kanefa iriny mba hanana fanasitranana. Dia hivavaka izany, hivavaka izany isika ho voninahitry Andriamanitra ny hitotsika. Hivavaka isika Tompo. Tomponay Andriamanitra io, mandre izany fanirian'ny mpanompolanao izany izay. Dia namana Franky izay maniry indrindra ny hidiranao atsehatra eo amin'ny fiainan'ny Armel sy Marion any Anosy. Lavitra azy izy ireo Andriamanitra, fa azonao antoka fa ianao lay mahenika ny toerana rehetra dia mahita azy ireo. Atsoro ny tananao hanendriny tsy fahasalamana. Atsoro ny sandranao Tompo hitantana sy hoandry hitaroman'izy ireo mandrakariva ka hitondra azy ireo any amin'ny lalana mety sy ny tsara ianao. Momba ny namana Franky izay maniry ny sosiny tsara ho an'izy ireo, ary taio manokana izy meo azy koa ny fo mahay mangataka aminao ho an'ireo sakaiza tiany indrindra. Meteza ianao hitsinjo ny tsy salama ary momba azy ireny. Ianao ihany koa no andamina ny fiainan'izy ireo ka indrindra ny fotoana izay mety ahafahan'izy ireo indray mifankahita, ahafahan'izy ireo manome voninahitra anao rehefa tafahoana. Misy ireo tsy salama ihany koa, tonononay manokana eto izy ireny Andriamanitra, ary tanterao amin'ny tsirairay avy amin'izy ireny ny famindraponao ka ahazo izany fanasitranana avy aminao izany izy ireo. Meteza ho namany ihany koa ianao rehefa avy manatanteraka izany. Nivavaka ty angatahana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy ihany. Amen.